Taona taty aoriany nanaovana ny tolobidy iraisam-pirenena ho fanorenana ny tohadranon'i Sahofika dia nosoniavina tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fivondronan'ny orinasa Nanao izay nantanteraka ny tetikasa sy hitantana izany tetikasa izany. Voarakitra anatin'ny fifanarahana fa hatra 20 taona ny fifanarahana hitantana ny Nanao ny tohadranon'i Sahofika raha toa ka 20 taona izany teo aloha. Nosoniavina androany alatsinainy ihany koa ny fifanarahana amin'ny sarany hividianan'ny Jirama ny herinaratra 1 kWh ka heverina ho 10 centime faingo 30 na 30 ariary amin'ny sandan'ny malagasy ankehitriny izany raha toa ka 10 centime faingo 90 na 15 ariary amin'ny sandan'ny malagasy ankehitriny izany teo aloha. Ny fifanakalozana sy ny ady hevitra natongavana tamin'ny Hidina no voalaza fa nampisatra ny fifanarahana ka nahatara ny fanaovan'ny afaka 10 taona aorian'ny anombohan'ny asa fanorenana no heverina fa Hidina araka ny tokony ho izy ny tohadran'ny famokarana herinaratra Sahofika. Manana tanjaka hatramin'ny 200 megawatt ny tohadranon'i Sahofika ary heverina mokatra herinaratra hatramin'ny 500 gigawatt isan-taona. Nanambara ny Jirama fa tokony ho tonga androany alatsinainy hariva amin'ny isa tokantranon'ny mponina Fianarantsoa ny rano fisotro madio. Nanazava izy fa nitondra vokatra ny orana natao fanahinina narozaka mba hanampiana ity tanàna ity amin'ny tsy fampin-drano. Nanondraka ny farihanan'ny tarabiby izany orana izany ary tokony hameno ny toby famokaran-drano ho tombany. Mbola tokony handalo fanadiovana nefa izany rano izany vao azo zaraina amin'ny mponina rehetra ao Fianarantsoa. Ankoatra ny Fianarantsoa dia nisitraka izany rotsakorana izany ihany koa ny tanànan'ny Iosy eo amin'ny faritra Yorombe. Raha ny Fianarantsoa manokana kosa dia efa mahery ny herinandro izay no tsy ampy rano tao amin'ny tanàna noho ny faharitran'ireo faripa-matsirano. Nametraka sy ny marsho sy fiara-pitatitra rano fitondram-panjakana mba hizarana rano amin'ny mponina vonjimaika. Na dia sahala aza ny vokatra dia hita fa nanao ezaka ny barian'i Madagasikara nandritra ny andro farany ho an'ny fifanitsanana hidirana ny tokom-pandaka maneran-tany 2022 izay notanterahana tesy amin'ny kianjam-ben'ny Mahamasina ny alahady lasa teo. Ity no voasokajy lalao tsara indrindra ho azy ireo nandritra ny fifanitsanana. Niezaka ny ady mafy sy nanelingelina ny Tanzaniana ihany ny barian'i Madagasikara saingy natafiditra baolina iraitra zareo vahiny teo amin'ny minitra 20 ny lalaovana. Maro ihany koa ireo baolina saika matin'ny malagasy saingy tamin'ny minitra 17 izany vao nisy vokany tamin'ny alalan'ny Abdallah. Mbola nijanona eo amin'ny ladrana faha-efatra farany amin'ny vondrona misy azy araka izany ny barian'i Madagasikara ary tsy tafakatra amin'ny dingana manaraka hidirana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany. Ny Repoblika Demokratika ny Congo eo amin'ny ladrana voalohany tafakatra amin'ny dingana manaraka izay manana isa 110. I Benin eo amin'ny ladrana faharoa manana isa 10 ary Tanzania no fahatelo izay manana isa 8.